Faly miarabantsika rehetra any an-tokantrano amin'ity anio fahavaliny volana Desambra 2020 sy 2020 ity. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia ahitana andian-drahona matevina mitoetra ato amin'ny faritra Atsinanana Nosy izay manalefaka hatrany ny fiantraikan'ny alizay ho amin'ny toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny. Arak'izany raha ny toetry ny andro ho an'ny ampitso maraina dia ahitana orana malefaka amin'ny faritra Vatovavidifinany ka hatraty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny, ahitana orana tandrifin-drahona kosa ao amin'ny faritra Analalava sy Ambanja iny, andrahona kosa ny ilan'ny Atsinanany faritra Afovoantany ary ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Sisa. Raha ny toetry ny andro ho an'ny hariva indray dia saika ahitana orana tandrifin-drahona izay mety ho arankotroka avokoa manerana ny Nosy avatsy amin'iny faritra Atsimo Andrefana sy faritra Anosy iny izay ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana voavinavinina ho an'ny ambany indrindra kosa dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 20 raha ho an'ny faritra Afovoantany ary 7 ka hatramin'ny 5 kosa ho an'ny morontsiraka rehetra. Ny maripana ambony indrindra indray dia saika nahitana fiakarana miavaka mandritsy ny telo andro ho amin'iny ilany amin'iny Atsimo Andrefana sy Anosy ary andro iny mety hatratra 30 degré celsius izany, manodidina ny 7 ka hatramin'ny 30 kosa ho an'ny faritra Afovoantany ary mihoatra ny 7 ho an'ny morontsiraka rehetrarehetra. Raha ny toetry ny andro ho an'ireo tanan-dehibe ivelan'ny Madagasikara kosa dia ahitana orana tandrifin-drahona ho an'ny Paris, arankotroka kosa zany ho an'ny Johannesburg sy Nairobi, ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny Bangkok ary somary ahitana zavona ho an'ny Milan. Raha ny toetry ny andro ho an'ireo nosy manodidina ny Madagasikara indray dia ahitana orana tandrifin-drahona arankotroka avokoa ho an'ny Port-Louis, Seychelles, Comores ary Saint-Denis. Zay tompoko ny aza tolotra anao amin'ity an'ity, manasanao amin'ny manaraka indray, veloma tompoko.